Amin'ny vaovao finoana kosa indray dia mitohatra ny azakazaka izay ataon'ny fiangonana Apokalipsy tarihin'ny pasteur Mayol amin'ny fitoriana ny filazantsara ka ny tanànan'ny Mapikony indray no nosavodiana tamin'ny farany herinandro teo. Ny tanàna Mapikony no nanohizan'ny pasteur Mayol sy ireo mpiara-miasa aminy ny fitetezam-paritra izay nitanteran'izy ireo ao amin'ity taona 17 ity rehefa nitsidika ny Toliary, Mahajanga, Antsirabe, Fianaratsoa ary iny tapany atsimon'ny nosy iny izy ireo. Na dia tao anatin'ny andro alina aza no natokavan'izy ireo tany an-toerana dia tsy nasakana an'ireo mpino marobe sy ireo vahoaka tany an-toerana hitsena n'ity mpitandrina ity ny aiziny. Ity fitsidiana izay ataon'izy ireo ity dia tafiditra indrindra ao anatin'ny programan'ny fiangonana dia ny famaranana, ny fampianarana sy ny fanazavana amin'ny bokin'ny Apokalipsy izay nitanterahan'izy ireo tamin'ny onjam-peo tany an-toerana. Nisy ihany koa ny filaharam-be namakivaky ny tanàna Mapikony, ny azo ny trampokon'olona nandraisan'izy ireo an'ireo vahiny izay liana tamin'ny fanazavan'ny pasteur Mayol tokoa raha ny resaka baiboly ny tenenina, ara-matematika, fizika ary siantifika. Ary tena nahaliana ny olona marobe tany an-toerana izany ka olon-dehibe anjatony no napakevitra fa anatevin-darana indray ny fianakaviam-ben'ny fiangonana Apokalipsy. 70 tamin'izy ireo no niroso avy hatrany atao batisa. Fitaom-pavahana lehibe no namaranana ny fitsidihana izay nitanterahana ary nanasan'izy ireo nireo tokony andraiki-panjakana tany an-toerana. Nanambaran'ny pasteur Mayol fa misokatra ny fiangonana rehetra ny fiangonana izay tarihiny ny amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny vaovao mahafaly. Fa ho fisaorana ny fiangonana Apokalipsy ny vahoaka tany an-toerana dia hanao vozin'izy ireo ihany koa ny efitrano malalaky ny kominina tamin'ny alalan'ny fanatsarahana sy ny fandokoana izany. Dia iny vaovao finoana indray tompo-kilasy tovovavy no manakatona ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity isaoriny sika tany tokatrano tany nahatra anjery hatramin'ny farany mamy fotoananao ary ny sampana fampahalalam-baovaon'ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray veloma toa.